Falmeravanao mbola tonga sondray tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany a. Mbola afaka hiaraka amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana indray tsika androany. Ao anatin'izany koa dia misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavany sy ny amin'ny fitiavany a. Mbola afahako indray mijoro eto indray androany, mbola afaka hitarika anao anatin'ny vavaka sy ny fiderana. Ary mankasitraka ihany koa andreo ray aman-drentsika ara-panahy dia Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo izay manome sehatra ahafahana mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompoana. Minao fa tena vony ianao hitady an'Andriamanitra androany. Amen. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra avy hatrany a noho ny fahafahantsika miaona amin'ny eto indray androany. Ray misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola tonga eto amin'ity toerana ity indray, mbola afaka amin'ny voninahitra ny anaranao indray androany. Fa namasinao ianao dia irainay somenay voninahitra eto amin'ity toerana ity. Mankasitraka anao zay Andriamanitra fa mbola afaka niaona aminao, mbola afaka nideranao, mbola afaka amin'ny voninahitra ny anaranao. Misaotra anao indrindra izay fanay masina. Ianao rery ihany nomenay voninahitra eto amin'ity toerana ity. Tsy misy hafa Andriamanitra fa ianao rery ihany. Misandrata amin'ny ambony indrindra Andriamanitra, misandrata amin'ny avy indrindra Tompo. Halleluja. Rehefa misaina ny hatsarana, fatokianao isanandro, ny fatokianao isanandro, fantatro fa tsy hoe mendrika ny andray fitiavana tony ana. Nefa mankasitraka, nefa mankasitraka noho ny fahasoavana sy ny nanoloranao ny ainao, tonga awera fideranana. Diaraka ilasika androany misaotra, misaotra, misaotra lehibe fitiavana, misaotra, misaotra Tompo. Izamoa, izamoa twirawana, hira fideranana, hira fideranana, miranao mitondra fiovana, nanao lalany anatreana. Tsy afakeo anatreanao, tsy afakeo anatreana, tsy afakeo ambahoana, tsy afakeo ambahoana. Raha tsy nony asanao teo Kalvary, zay no antony terako. Tovy amin'ny fonao rehetra zany. Misaotra, misaotra, misaotra lehibe ny fitiavana. Misaotra anao, misaotra, misaotra Tompo. Ataonao vavaka izany, okipolotra fisaorana an'Andriamanitra ny fonao androany. Halleluja. Misaotra anao zay Tompo, fa lehibe anao. Misaotra anao, misaotra anao. Misaotra,
Sotranao zay Andriamanitra. Halleluia. Jera dia ho anao rery ihany, voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Halleluia. Ndeha tsika hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity itiry ty ohatran'ny tsara. Halleluia. Yakamianawe fasawanao nakavananawa famijapuna matidina avawalua vyawarina fitaina Yakamianawe fasawanao nakavananawa famijapuna matidina avawalua vyawarina fitaina Hanarakaye isanad we Hanarakaye Samaran Rambula velna Rekufa mianga makanye Sami utafidi chandwane Tidai jasmakat stara Otani utare Otani utare Otani utare Itila yanj natani tova Otani utare Otani utare Otani utare Itila yanj natani tova Fanainawo manatanterakawa kinjutananao Naiza nauvin fitaina Maninadinanawe kinfanainawo manatanterakawa kinjutananao Naiza nauvin fitaina Hanarakaye Isanat we Hanarakaye Isamarai Rambula delna Rekufa mianga makanye Sami utafidi chandwane Sita klasmaka stara Ochani utare Ochani utare Ochani utare Itila yanj natani tova Ochani utare Ochani utare Ochani utare Itila yanj natani tova Hanarakaye Isanad we Hanarakaye Isamarai Rambula velna Rekufa mianga makane Saluta fidi chandwane Sitakat smakat stara Ochani utare Ochani utare Ochani utare Itila yanj natani tova Ochani utare Ochani utare
nataony Jehovah, nataony Jehovah. Halleluja. Mbola vonona ve ianao itenan'Andriamanitra? Halleluja. Alahelo sy miankivena hisafidy ifalindray fa tsara loatra ianao ridray tsara 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 loatra ianao tsara 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 ratra ianao e tsara 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 loatra ianao tsara 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 raha ianao e ireo anisy fitsapana nanaovanao fagagana fampamoty mahery anao mahagaga fitondranao tsara 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 loatra anao tsara 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 ratranao tsara 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 loatra anao tsara 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 raha ianao e Halleluja, mbolilasika tsara ianao tsara 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 loatra ianao tsara 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 raha ianao e tsara 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 loatra ianao tsara tsara hafa raha ianao e Pamundi izy mahery izy Pamundi mahery magaga sisy toanao 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 ireo anisy fitsapana nanaovanao fagagana fampamoty mahery anao mahagaga fitondranao tsara 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 loatra ianao tsara 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 raha ianao e tsara 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 loatra ianao tsara 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 raha ianao e eny ary a faly miarabantsika tsiraray avindray a any atokantrano any a zay manaraka ny fandaratsika eto amin'ity a tambajotra serasera Facebook ty a sy ny radio fandresena 97.4 zao tsika de roso aminatiny isan'andro mafinatra nefa melohan'izany de makasitraka an'Andriamanitra ny afasoavany meny ahako a afako indray tondranao anatin'izany a isan'andro mafinatra zany ary makasitraka ihany koa ny ray aman-drentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo zay mamesehatra ao anatin'izany asa
izany. Nisan'andro mahafinaritra volana omo mbola tsy mivoaka fa efa eo andalam-pikarakarana an'le izy a ny tompon'andraikitra dia ampahafantarina antsika eo ihany rehefa mivoaka le izy. Fa androany a de andraintsika nisan'andro mahafinaritra ny alahady fa 7 volana aogositra 2024. Ny lohahevitra izy moa androany de hoe eo anilanao izy a ka tsy angozoza mihitsy ianao. Eo anilanao izy a ka tsy angozoza mihitsy ianao. Ny ten'Andriamanitra moa zay nakana an'izay lohahevitra zay de hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 ozy izy hoe fa Davida milaza azy hoe nijery an'i Jehova teo anatrehako mandrakariva aho satria eo akavanako izy mba tsy angozoozo aho. Toy izao moa ny famelabelaran'ny mpanompon'Andriamanitra an'izany. Inona moa ny atao hoe mangozoozo? Ny hoe mangozoozo de mivembena, miaosa, miareraka, tsy maro toerana fa mihetsiketsika satria miareraka. Misy tokoa ny olona manana fiainana toy izany, engane ka tsy toy izany ianao. Fa raha sendra sanatria toy izany ianao de misy vahaolanao anao anio. O David eto hoe satria eo akavanako izy mba tsy angozozo aho. Ny teo anilan'ny Davida de tsy hoe mpanan-karena, na manam-pahaizana, na teknisianina enjana, na politisianina mahay, na olo-tiana mampahery sy mpanohana na mpanome fitiavana, fa i Jehova, izany hoe ny tompo. Anio a te anontany anao de anjaranao mamaly azy mangina any amin'ny fotsotra any anatinao any. Iza marina ny tena nataonao eo anilanao amin'ny fiainana. Ny hoe eo anilanao dia olona akaiky anao, itokisanao, ianteheranao. Mino aho fa Jesosy no ataonao eo anilanao, ary izany tokoa de tsy angozoozo ianao. Tsy hivembena ny fiainana sy ny tafiotra na nonja ny fiainana ianao. Tsy haosa na hiareraka ianao satria ny tompo no itokisanao. Izy no akanao tolotsaina isan'andro amin'izay rehetra ataonao. Ahoana hoy ny Salamo 120, 240 ary ny 440. Engane ka iaino any oloko, de andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety de ampihetry ny fahavalo aho, ka merina ny tanao ka meli ny rafiny. Ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy. Eny tantely avy amin'ny vatolampy no amikisako anao. Jereo tsara fa rehefa tena mametraka azy eo anilanao ianao a, ka miaino azy foana, matoky azy, de vetivety foana izy de ahetry ny fahavalonao. Asian'Andriamanitra ny rafinao, sady fikisany vary tsara sy tantely ianao. Zany hoe tsy avelany any an-java-mahory ianao. Amin'ny fomba ahoana no ampangozozo anao amin'izany? Amin'ny fomba ahoana no hareraka anao amin'izany? Tsy afaka hitranga aminao zany. Iverina iseho aminao ny hatsaran'Andriamanitra. Amin'ny dikateny vahiny moa ty andin-tsoratra masiny ity de manao hoe a long time ago King David spoke about Jesus. I saw the Lord in front of me all the time. He said, "He's next to me, so nothing will cause me trouble." Nothing cause me trouble. Amin'ny version easy English moa izay. Raha dika amin'ny teny malagasy de hoe fotoana maro lasa ny mpanjaka Davida de nilaza mikasika an'i Jesosy. Nahita ny tompo teo anoloko mandrakariva aho, na hoe tamin'ny fotoana rehetra aho. Hoy izy, teo anilako izy, ka tsy hisy na inona afaka ampiteraka olana aho a. Tsy hisy na inona afaka ampiterana olana aho a. Jereo tsara ny zavatra lazainy, teo anilako izy, ka tsy hisy na inona afaka ampiteraka olana aho a. Aleloia! Izy no afaka amoron'olona ho anao. Iza no afaka ampihetry na ampahosanao. Tsy misy satria tsy avela nisy havita ampiteraka olana ho anao. Tsara loatra ny tompo. Mampirisika anao a, anao an' Jesosy ho herinao, ho tokonao, ho fianteheranao, eo akaikinao, fa na hifindra aza ny tendrombohatra, na hetsika aza ny avoana, de tsy atahotra ianao. Eny tsy atahotra ny findrondron'ny ranomasina ianao satria Jesosy eo aminao, sady momba anao, no miaro anao sy miado anao, ka tsy avela nisy afaka ampiteraka olana ho anao. Tsy angozozo mandrakizay ianao. Amen. Eny ary aminao fa raha resy lahatra amin'izany fampaherizan'ny ten'Andriamanitra zany tsika de tsika araka anao an'izao vavaka izao. Any tokantrano any moa ianao mamerina azy ao am-ponao a. Jesosy eo anilako foana ianao. Eny eo anilako.
lay itokiko, lay anteherako, lay heriko sady mpamonjiko. Tsy atahotra fa tsy avelanao isy ampiteraka olana ho aho, ary ianao asoa mandrakariva amin'ny androko rehetra, ahita ny fahatsaranao foana. Misaotra Jesosy. Amen. Ny sain'ny lalina moa de inona no hevitry ny hoe ataonao eo anilanao ny tompo? Inona ny hevitry ny hoe ataonao eo anilanao ny tompo? Ary ny sainao Andromanalina de ny asan'ny apôstôly 2:5 fa Davida milaza azy hoe nijery an'i Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Zany hoe le teny ny angatsika teny ho any. Eny ara zay mifandarantsika fa hiditra amin'ny fandaram-potoana manaraka tsika. De ny fanatitra izany. Eny ary faly miarabantsika tsiraray avy zay manaraka an'ity fandarana ity de ny fotoam-pivavahantsika mivantana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na Facebook zany sy ny radio fandresena 97.4 zao tsika de roso amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra moa zany. Makasitraka an'Andriamanitra trany ahako ny amin'ny fahasoavany miainy ahako afako hitondra tarika anao anatin'izay fanomezana izay, ary makasitraka ihany koa andray aman-drentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo. Alohan'ny irosotsika ao anatin'ny fanatitra de te hanome teny anao androany ao amin'ny Genesis 7:7 Genesis 7:7 andininy 7:7 Genesis 7:7 andininy 7:7 ozy izy hoe nahoana de ho faty izahay eto anatrehanao, de izahay sy ny taninay takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, de ho mpanompo ny Farao izahay sy ny taninay, ary omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Ozy izy hoe omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Tamin'ity fotoana ity moa de nisy an'le nofo zay hitan'ny Farao de nadikan'i Josefa fa isy taonjina 7 taona ny Egypta de isy mosary 7 taona. De rehefa niditra tao anatin'ny mosary nandritra ny 7 taona am'izay ny Egyptianina de ny lany ny fananana, ny tsisy zavatra nambolena tsony, efa ny tenany namidiny arak'ity Genesis 7:7 ty hoe miovoaniny zay fa ny tenany eny no ataonay takalony, zany hoe ho andevo zay, de mba omeo vo zay ozy izy afafinay mba ho velona, omeo vo zay afafinay mba ho velona sady tsy ho lao ny tany, meo vo zay afafinay mba ho velona. Izy tsy nijanona fotsiny hoe meo haniny zay tsy ho faty, tsy mampaninana ena ho andevonao sa meo haniny zay tsy ho faty, fotsy izy hoe meo vo zay afafinay mba ho velona zay, satria androany afaka mena hanina izy fa mosary mbola 7 taona, mosary mbola 7 taona vao mitsahatra. Mety hoe mbola tany amin'ny 4 taona izy zareo no nangataka an'ity zavatra, mety hoe tany amin'ny 3 taona ve sa fa tany amin'ny 4 taona, fa meo hanina zay ozy izy ho haninay atakalonay ny tenanay, de meo vo zay afafinay mba tsy ho lao ny tany. Raha lasaina-bavy, raha mbola aza mieritreritra ianao fa zay vola rehetrarehetra na fitahina rehetrarehetra eny aminao de anao daholy, misy vo ao anatin'ny reny. Aza mijanona fotsiny amin'le eritreritry ny Egyptianina tamin'ny voalohany ianao hoe meo hanina fotsiny zay fa tsy maninona na andevo ary zay. Afaka mihinan-kanina ianao androany fa andevo ny fahantrana, afaka mihinan-kanina ianao androany fa andevo ny tsy fananam-bola, afaka mihinan-kanina ianao androany fa andevo ny aretina, afaka mihinan-kanina ianao androany fa andevo ny tsy fisiana. Fa raha tianao hiala amin'izay fanandevozana zay, dozy izy meo vo zay afafinay mba ho velona zay ka tsy ho lao ny tany. Afafazo ny voanao, mamafaza ho an'Andriamanitra. Hitanao mba tsy ho lao ny tany le fesana, tany eo le famokarana, mety io business, mety io fandrarana, mety io asanao. Rehefa mitsanona mamafy ianao na tsy mame amin'ny voanao, de misy fetraikany hatrany amin'le tany, ozy izy ho lao ny taninay, hijanona fotsiny tsisy nino eo tsony ny taninay, tsy hamokatra tsony ny taninay, fa meo vo zay afafinay mba anjarinay ny taninay. Dikan'izany tsy kisangisangy le hoe mamafy an'Andriamanitra, bitibe mosy manakina fitiavam-bola efa sahirana ve de mbola hamafy ihany, fa eto
ao anaty mosary mahavaivai ny zanak'israely tsy hanina ny nangatahany fotsiny tsy varo hanina fotsiny nangatahany fa meovo zay afafinay nao de ho lao ny taninay ika zany androany tianao iroborobo ny asanao tianao tsy ho lao ny taninao tianao velona ianao mamafaza ho an'andriamanitra mamafaza vo ho an'andriamanitra ka raha misy amintsika iroso anatin'izany famafazana zany de reto ny laharataribia zay afahanao mandefa n'zany famafazanao zany de tellement 034 81 984 83 034 81 984 83 na 034 85 604 04 034 85 604 04 ny RTL indray de hoe 033 02 092 30 033 02 092 30 na ny Orange Money indray de hoe 032 97 096 84 032 97 096 84 eny ary ao anatin'ny fanataterahana an'izay fanatitra zay na misy amintsika anao ny ampafolo-karena na andraki-pisaorana de andeha anaraka hira anankiray tsika. Shaddai
eny ary a mino ao fa efa avy nanatotosa tsara an'izay fanatitra ao zay ianao a de andetsika ivavaka ho an'ireo a vona fafinao a satria ny baiboly de milaza fa Andriamanitra no afaka mampitombo izy rery ihany no mampitombo ary izy milaza fa ho averiny aminao avy zato hoe zay rehetrarehetra nafafinao ka de andetsika ivavaka raha eo misaotra anao zay androany fa mbola nanana fahasoavana afaka namafy misaotra anao Andriamanitra fa tsy navelanao zay ho faty na navelanao zay ho mosarena fa nomenao vo zay Andriamanitra mba hitohizany fitahina sy ny fiainana ary mba hapetiny taninay sy atonga ny tanay Andriamanitra avokatra ka na iza na iza androanina mafy tamin'ny finoana an'izany teninao zany de ianao Andriamanitra androtsaka ny fahasoavanao sy ny fankasitrahanao ary le fiainana mahatonga ny zavatra rehetrarehetra ataonay mahavokatra sy mitombo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka tsy ho laniny tsy ho laniny ao amin'ny tsy laniny ao am-pahatra tsy ho ritra ny diloilo tsy ho ritra ny koba fa anana azy ampy foana zay mihoatra no zay venay saingan-tanay amin'ny anaran'i Jesosy de misaotra indrindra ray alleluia amen eny ary a averiko ihany manamafy andreo laharan-taribia ho atsika rehetrarehetra zay resy lahatra ary mino ny tenin'Andriamanitra fa zay mamafy no mijinja ka raha andefa ianao amin'ny telma de 034 81 984 83 034 81 984 83 034 85 604 04 ny RTL de ny 033 02 092 30 ary ny Orange Money de ny 032 97 096 84 eny ary a milohan'ny rosotsika ny anatin'ny tenin'Andriamanitra de andetsika anaraka fiankohofana am'izao. Halleluja. Mialohan'ny andrasantsika ny tenin'Andriamanitra androany a dia manasanao ako a loary indray ny etahitanao an'Andriamanitra androany a dia sika hiary laza androany ianao no ireko tompo ianao no tena mampangetaheta androany maniry ianao fatratrahako ianao no tena tadiaviko androany. Halleluja. Sandrato ny feonao androany iary sika ianao tompo. Kanya tuampuku
fantatrao ianao lay tiany fanay eny anao fantatrao ny mombay sandraton'ny feonao feno ianao ao tompo tondray erinao okotsany fitiavanao 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 zavatra fa nilainao fa izy regiano za io ianao regiano ilainay ianao regiano ilainay tsy mila zavatra fa kotranao zay fa tsy feno zay raha tsy misy ianao ianao regiano tianay ameno anay amin'ny ty androany ty ianao regiano tompo dia hokotsany fitiavanao fotsiny ihany zay androany feno ianao zay halleluja feno ianao zay feno ianao ao tompo okotsany fitiavanao feno ianao ao tompo tondray erinao okotsany fitiavanao halleluja zany tokoa andriamanitra dia okotsany fitiavanao fotsiny ihany zay satria ny fitiavanao no lehibe indrindra fitiavanao no lehibe indrindra tsy misy mitovy amin'ny fitiavanao tsisy azoarina amin'ny fitiavanao andriamanitra halleluja sikiary ilaza androany hoe fitiavanao no tena tsara indrindra tsy misy fepetra amandrakizay halleluja fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra mandrakizay fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra ary mandrakizay irao hatrano fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra ary mandrakizay fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra ary mandrakizay fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra ary mandrakizay fitiavanao no tena tsara indrindra tsisy fepetra ary mandrakizay mbola eto an-tany tsisy ny fitiavanao fafaloatra ka tsisy afaka hitay aminy fitiavanao rambola eto an-tany tsisy ny fitiavanao fafaloatra ka tsisy afaka hitay aminy fitiavanao rambola eto an-tany tsisy ny fitiavanao fafaloatra ka tsisy afaka hitay
fitiavanao papalotraka tsy sy afaka hitay aminy fitiavanao lehibe fitiavanao lehibe fitiavanao lehibe loatra lehibe fitiavanao lehibe lehibe fitiavanao tena tsara indrindra tena tsara indrindra otrano lehibe fitiavanao lehibe fitiavanao lehibe lehibe fitiavanao lehibe ny fitiavanao lehibe fitiavanao tena tsara indrindra tena tsara indrindra zany tokoa andriamanitra lehibe loatra ny fitiavanao tena tsara loatra ny fitiavanao halleluia te resaka kely aminao androany izay tena aperaky ny tompo taopoko fandriamanitra hahatsiaro anao andriamanitra dia mampianatra antsika mba hahatsiaro hoe aza misy adinoana ny fitahiany rehetra ny famelan-kelony ny fanasitranany ny fitahiny ny fanavaozany herinao toy ny any voromahery tsy zavatra maro izay apatsy aiviny atsika fandriamanitra koa nefa tsy mpitary vato vilam-bava ka hoe ianao aseny mahatsiaro fa izy tsy mba mahatsiaro fa raha aseny mahatsiaro izay nataony ianao dia izy koa mahatsiaro izay nataonao ary za mehino fa amiterina ity amin'izao ray volany fahatsaran'izao dia hitan'izany hoe andriamanitra mahatsiaro anao manokana ianao voalohany salamo faharoapolo salamo faharoapolo no raisika vetivety ozy amin'ny andeniny faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy salamo faharoapolo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy ahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina ne izy ary anohana anao avy any ziona inona ny antony ahatsiaro ny fanatitra ho anao rehetra ne izy araka sitraka ny fanatitra doranao hanome anao araka ny fonao ane izy ary atateraka ny fisainanao rehetra aoka iobo no ny famonjena azonao izay ary amin'ny anarany andriamanitra no ananganona ifaneva ho tanterahan'i Jehovah ny angatahanao rehetra mamela mba hamaky aza ny baiboly teny vahiny amin'ny teny anglisy satria mety tonga dia landiny fahatelo fotsiny vakiko amin'ny teny vahiny fa ny ambiny teny gasy ozy may he remember all your gifts and may he accept your burnt offering zany hoe andriamanitra ny ahatsiaro ny fanomezanao rehetra ary anaiky andray ireo fanatitra nidoranao zay tsinona ndikan'izany fa ny sakrifisinao rehetra mety misy fotoana anao miteny rery mihitsy mandeha ny tena hoe zara angamba mivavaka ihany manao fanatitra manao sakrifisy mihitsy ary rehefa hoe mbo misy an'izany ao am-piangonana dia tena manome foana tena manao foana raha mbola afaka manome a dia manome fanomezana manampy fianakaviana manampy ray aman-dreny mba tsy hoe mirehareha fa mba hoy anao mba manao zay azoko atao ihany a fa rehefa mafy ty niadiko hatramin'ny mahatsiaro irery a averiko le niteneniko teo raha andriamanitra mampianatra antsika ahatsiaro nahoana izy ny tsy ahatsiaro anao manokana
fozy atsiaro reo fanatitra anomenao rehetra izy reo fanomezanao ary amin'ny fotoana izy mahatsiaro anao dia hoy izy hoe atonga famonjena avy amin'ny fitoerany masina izy hitaketo ny tompo aniraka anjely anindritra ny tanany aniraka ny fanahany amin'ny anao famonjena anefa le ireny fonao hoy izy hoe anome anao araka ny fonao ane izy ary atateraka ny fisainao rehetra nahoana ny zany ny teniny satria taminao nanome an'ireny ny zavatra tao am-ponao tao taminao nanao sakrifisy taminao nanao fanatitra taminao nanome fanomezana mety an'Andriamanitra mety ho ana mpanompotr'Andriamanitra mety ho ana ray aman-dreny mety ho any olona sahirana mety tsy fantatro mety nampalailo anao ohatra le tao amin'ny famille dia tena niaritra ianao mipopopopo mitrosa mihitsy azy ianao mba hanampiana ny hafa mitomany ianao fa tsisy mahita le izy fandroany ny tompo milaza mahatsiaro an'ireny izy ka iny tao am-ponao iny tamin'ireny fotoan'ireny tanterahan'Andriamanitra ao anao hoy zay anefa niriny ny fonao izy ary atateraka le fisainao rehetra tsy le zavatra mbola ho avy fa le tany natinao fony ianao nanome sy fony ianao nanao sakrifisy mino fa isika rehetra efa nanome ho an'Andriamanitra ho an'ny olona sisy mety nanery ny fonao tany reny zavatra keny sanatrian'ny vava tsy nataotsika mba ireharehana na isehosehoana aman'olona fa itsika mahalala motivation antsika ka tio zao zavatra zao tsy ny zavatra teneninao ny tena manakoako any an-danitra fa ny zavatra ao am-ponao afaka miteny zay tia nyteneny ny olona anankiray fa ny tena eno any an-danitra dia ny ao anatiny fotsika zay mahatonga azy milaza hoe anome anao araky ny fonao ane izy araky ny fonao ane izy tsofoka anao ahitan'izay amin'ity herinandro ty izy ahitan'Andriamanitra mahatsiaro anao ahitan'Andriamanitra mamangy anao ahitan'Andriamanitra nefa le tao anatin'ny fonao doza mandiny fahadimy hoe aoka iobo no famonjena azonao izay ary aminaran'Andriamanitra eny anganona efanevo ho tanterahan'i Jehovah ne ny angatahanao rehetra ho tanterahan'i Jehovah ne ny angatahanao rehetra ho tanterahan'i Jehovah ne ny angatahanao rehetra lasany ambavy ny any anjarantsika ao anatin'izany teny izany dia tsy mitady zavatra atao fa mino fotsiny satria ny olantsika matetika isaky ny miteny Andriamanitra dia mitady zavatra ataotsika ohatra miteny Andriamanitra hitanao a dia mivavaka sika dia nary zany ny ataoko fa ho tahinao a hoe tamalina nampahaireo olona zay nanatrika fotoam-bavaka raha ohatra hoe ianao ka nampanantena zanakao amin'ny anniversaire anao ividianako moto ianao nefa izy mbola vao 20 taona sy 20 taona mbola tsy miasa fa mety mbola mianatra dia le zaza ve dia andeha eritreritra hoe da ahoana ry dady nazahoako le moto inona ny asa ataoko azahoako le moto mba mehevitra afahako mahita vola ividianako le moto nefa ianao dada no niteny taminy ividianako moto ianao anjara le zanakao ve ny miasa sainy hoe aiza reny hitako vola ividianako moto fa ianao ma tsy niteny ividianao moto ny finoana dia tsy voatery foana hitady zavatra atao ny finoana dia tena tsotra be fatokina fotsiny zay lazaiky fa zay niteneny anao dia izy no manao azy rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao dia resaka aminao foana izy ainy no miresaka aminao na minofy na amin'ny alalan'ny olona na amin'ny fahitana na natoriteny na anao rehefa maky baiboly na mesazy hitanao any Facebook ainy foana no maka ny attention anao dia ainy foana manosika anao hoe ty atao fa problème antsika zatra le hoe tsy maintsy misy ataoko vao mba mahazo an'izao aho inona nataonao nazahoanao famonjena tsisy ene tsisy akoatra ny finoana fa itsika zatra tisinday tsy maintsy manao an'ity mba hazahoana an'ity raha tsiaro anao Andriamanitra misy idirany ataonao ve zany fa tiako ianao androany atoko fotsiny any manantena ary miandry mety miandry ianao latsinainy ohatrany tsisy nininina amitranga talata tsisy ninina amitranga zao voalaza baiboly niandry dia niandry an Jehovah dia nitodika anjera izy ka nandreny fitarainako dia nanitona niakatra tao anatin'ny lavaka fandringanana izy sy tamin'ny fotaka mandrevo dia nanisy firambaovao teo ambavako izy halleloja tiako ianao tena atoko fa itiny herinandro ahatsaranao manokana Andriamanitra kanefa ny tao anatin'ny fonao faharoa mahatsiaro reo asa zay ataonao Andriamanitra lovakitsika ny Hebreo toko 4:10 tiandreo andreo olona tia manao asa an'Andriamanitra somary maty antoka kely aloha zany reo
tsy de tia manao asan'andriamanitra aonao kosa moa nitovizany miasa sy ny tsy miasa fa na izany aza miteny aminao ny tompondroany ozy hoe fa andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana zay naseho anareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo passé temps verbe raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany fa tsy hoe nanompo ianao dia sorena dia nijanona fa raha nanompo ny olona masina eo zany hoe nipino raha sy ny abava manao ny asan'andriamanitra ary mbola manompo ihany mbola manompo ve ianao sa efa nijanona fa sorena mbola manompo ve ianao sa efa nijanona fa tsisy vola to fre fa andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asanareo sy ny fitiavana latsaina bavy tsy te laza zavatra betsaka aminao ahako fa ny asa rehetra misy tambiny avokao raha andriamanitra miteny fa nipiasana dia mendrika andray ny karamany ary raha ny asanao ka nataonao tamin'ny fitiavana ho an'ny tompo reny tsy ho an'ny olona fa tahaka ny ho an'ny tompo zay rehetra nataonao na miasa ny antranon'olona ary ianao na miasa ny amin'ny orinasa azy ianao araky ny tenyandriamanitra hoe ninino nataonareo ataovy tahaka ny on'andriamanitra zany fa tsy ho an'ny olona hatramin'ny mpanampy ao an-trano azy dia zay mihitsy ny tenen'ny baiboly na dia manao asa ao an-trano azy izy mampiritrano mahandro sakafo dia zao ny tenin'ny tompo hoe ataovy tahaka ny on'andriamanitra zany satria manompo ny olona masina ianao amen dia tahaka izay koa zany na inona nataonao ho an'andriamanitra na tany ampiasana ozanao ty rangaha tena fa tsy izy tsony ty fa aloha ataoko ihany fa tsy tiako lasa tevatevaina indray hoe zany hoe mampivavaka tsy tiako mihitsy le fivavahana sy ny anaran'andriamanitro anaovana resaka tsy milama dia aleoko atao le izy marina fa tsy rariny zao fa ataoko ty jesosy eo ataoko ty jesosy mba ho anao fotsiny ihany tsy tamikaramany tedavo zay motivation-nao zay tena mikody be mihitsy ary andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino an'izany mety niaritra ianao amin'ny fianakaviany izy zareo nga mametrehitra fa banky mandehandeha ianao mahita vola foana rehefa ianao nyresa nefa mba misy taona koa ianao mba tsy manana mba misy taona koa ianao mba reraka mba misy taona koa ianao mba miasa saina mba misy taona koa ianao mba manana fanirianao manokana mba misy taona koa ianao mba malala hoe mafy ny mahazo anao fa rehefa nitarenao mipotra dia ohatra misy vola zany misoratra eny amin'ny andronao rehefa tonga ianao dia ohatrany hoe itira vahaolana ianao koa moa le tsy dia manao nao matetika fa hoy foana dia ataonao foana la izy na dia fareraka azy ianao tsy mitanana man'olona fa mbo mifandrinao manakitsako ny lamosina manotika ankibo mifandrivotra ny ozakibo marary ny faladia mienjana ny atoka fa ny antenao dia jesosy tena fizana sa dia vao misy miantso kely le olona ahoana dia ohatrany tsy hainao le areta hitany tompo renena rehetra ary andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino manomboka eto ny fahatsiarovan'andriamanitra anao dia anisy soanao andriamanitra anisy soanao andriamanitra anisy soanao andriamanitra fahatelo andriamanitra mahivy ianao azavady dia mahatsiaro ny voady nataonao na dia mbola tsy tanteraka ary na dia mbola tsy tanteraka ary satria ny voady amin'andriamanitra dia zavatra masina tsy mitovy amin'ny resadresaka rehetra atao isan'andro nisy taony iana ao amin'ny boky Samuela voalohany toko voalohany 15 sy ny 20 tamin'izy nivavaka dia nivoady tamin'andriamanitra tao amin'ny tempoly ny olona rehetra tamin'izay nifaly misakafo misotro fa izy lasa tsy nisakafo fa lasa nivavaka tao amin'ny tempoly dia nitomany ohatra ny olona mamo dia zao nyteneny hoe raha mba hatsiaro ahy ianao amindra fo amiko ka hanome azanaka dia homeko anao tokoa izy satria mafy ny ady ny ana tamin'izany tsy niteraka izy na naravava izy fa izy mbola tia nyle vadiny kokoa no le anankiray miteraka fa izy tsy miteraka dia nandevy le viazy foana ny ravavany nandra mba tonga azy tsy nazaka tsony
fa tena nivavaka tamin-dranomaso. Ozy Andriamanitra raha mba tsy ary ty mpanomponao mandry ty ianao ka nome azanaka dia omeko anao tokoa izy. Vetsy zay dia ohatrany tsisy nina iny dia lasa izy nody avy ny sakafo vita amin'ny fotoana tany Jerosalema tany Silo dia nody ohatrany fotoam-bavaka vita rehetra. Fo izy eo amin'ny 9:10 amin'ny Samuela voalohany toko voalohany. Ary Elikana nahalala ny anavadiny dia eto ny teboka ary Jehova nahatsiaro azy. Hatramin'izay izy mivady niaraka foana tahaka ny fomba mivady fa tsisy ninina nitranga. Fa natonga le différence teto tsy ny fiombonana izy mivady fa le teny hoe ary Jehova nahatsiaro azy. Raha sendra tsy hitanao dia aloha vakitsika mihitsy aloha e. Samuela voalohany toko voalohany 12:10. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah dia lasa nody ka tonga tany an-trano tany Rama. Ary Elikana nahalala ny anavadiny ary Jehova nahatsiaro azy. Ahoana ny ary tamin'ny fataterahany andro dia nanananaky Ana ka nitera-da ary ny anarany nataony hoe Samuel fa hoy izy tamin'i Jehova nangatahako azy. Ny voady Ana hoe raha omenao zanaka dia omeko anao tokoa izy. Tsy nitranga teny eo le voady fa tsy maintsy mila n'Andriamanitra hetsika. Fa nohony amin'izay teny sy voady nataony any izay Andriamanitra nahatsiaro azy manokana. Tsy fantatro koa izay voady efa nataonao na ho ataonao androany fa ny tompo hatsiaro anao manokana. Andeha hody ianao ka raha tonga ny an-trano ataonao le tokony ataonao, mety io amin'ilay asa, mety io amin'izay zavatra mety arak'ile ny voadinao. Ny azonao atao ny ataonao fa ny manao ny impossible ny fahatsiarovan'Andriamanitra hihetsika ho anao. Ka amin'ny fotoan'andro dia hoe ny tananao le nitediavinao. Andriamanitra tsy mba manadino. Andriamanitra dia vonina hatsiaro ireo zavatra ny aingavy tao anatin'ny fonao nanaovanao voady. Manantena valim-bavaka. Manantenan'Andriamanitra anao zavatra. Aza manantena poketran'olona fa manantenan'Andriamanitra. Aza manantena fa mpanantenan'olona fa manantenan'Andriamanitra. Ny olona mpanantena mety manambola, mety afaka manao ala izy, nefa koa mety tsy afaka anao ala izy. Tsy hoe satria mandainga izy, tsy hoe satria tsy te hanao izy, fa mety tratry ny sampona sy ny fotoana koa izy. Fa Andriamanitra tsy voatery tratry ny sampona sy ny fotoana, fa raha izy no mahatsiaro anao, tsisy mahasaka anazy tsy asa ao anao. Halleluja. Andriamanitra hatsiaro anao ka nome anao arak'izay ny voadinao. Fa efatra, Andriamanitra dia hatsiaro ireo soa nataonao tamin'ny olona. Ny voalohany dia mahatsiaro ny fanatotrao sy ny sakrifisinao izy. Faharoa dia mahatsiaro ny asa tsara ataonao izy. Fahatelo dia mahatsiaro ny voadinao izy. Fahaefatra dia mahatsiaro ny soa nataonao taman'olona izy. Raha tadidinao ny tantaran'ny Mordekay, nanana nièce izy izay antsoina hoe Estera. Rehefa nandeha ny fotoana Mordekay dia mpiandry vavahady ny tanàna, gardien zany. Ray andro tao amin'ny lapa nisy fotoana nisy zavatra an-trano, nisy olona nikasa hamono ny mpanjaka. Fa eny ny Mordekay zany. Dia Mordekay tsy niteny hoe mavoanitra lampanao politika reto, azony zareo samy enjany zany fa tsisy idirako zany. Fa satria izy nanana zanaka vavy, zany hoe niesy ny tena marimarina koa, zay vady ny mpanjaka, dia tsy namelany zany hitrangatranga ho azy izy, na dia gardien zany asany. Indrindray mantsy ny olona rehefa ohatra toko misy fianakaviana miasa aminao na ianao miasa fianakaviana, dia indraindray misy olona ohatra ny hoe zareo mihitsy reo lampiady lavitra reo tsisy idirako ny amin'izany. Fa Mordekay tsy manana fo ohatra zany. Fa rehefa hita fa isoloza hitranga dia nitady fomba izy hanakanina le izy sy handravana le complot rehetra.
dia rava le izy ary tsisy zavatra nitranga tamin'ny mpanjaka. Ndray andro ary nisy taony Yamana rehefa nahita Mordekay isaky ny mandalo ao amin'ny vavahady eo izy dia miondrika daholo ny olona. Mordekay rery ny tsy nandohalika niondrika satria ny jiosy dia nampianarina tsy andohalika eo anatrehana olona fa amin'Andriamanitra ihany. Aty amin'ny testamenta zao misy fanazavana ny sany maro dia tsy nety nandohalika mihitsy izy. Nandrapatonga ny namana tezitra, Yamana tezitra ozy fa izy ty tsy mety mekoka rehefa mandalo ty aho garde ve mba naohatry zany ny olona rehetra ary zao dia nitady fomba izy hamonona ny jiosy rehetra satria jiosy Mordekay. Nandrapatonga azy nahavita misy taratasy zay vita tomboka sy amin'ny mpanjaka fa misy andro voatendry hamonona ny jiosy rehetra. Nandeha ny fotoana ny fadikany fitianiko tantara fefa hainao fadikany Mordekay sy Ester dia aveo Ester niresaka tamin'ny mpanjaka nandrapatonga le complot ny namana Yamana ravo nanatsangana hazo Yamana tamin'ny fotoan'andro anatonona Mordekay fa izy nantona teo. Tsy vitan'izany fa eto ny tiako tongavana taorian'izay tsy hoe taorian'izay nisy fotoana tsy nety natory ny mpanjaka tsy hay maninona toy izay mba alaivo ny boky ny tantara dia mba hamakio boky ny tantara dia rehefa nivakina ny boky fahatsiarovana ty zany tsy kahihana journal fa boky fahatsiarovana. Ny olona ambony kay manana an'izany tsara anao mba manana anankiray tsy nitantarinao sy ny olo tianao ny ao fa zay nataon'Andriamanitra ao anao. Alleloia. Dia rehefa novakina le boky dia tonga teo amin'izay tantara zay niarovany Mordekay ny mpanjaka tsisy hamono zay. Dozy hoe andraso aloha efa mba nisoa ve natao azy tamin'izany soa lehibe nataony tamin'ny mpanjaka izany. Dia olo le mpamaky boky tsisy ka mbola tsisy loha hatreto angambany tamin'izany misy netrehitra sy gardien ve dia atao inona fosy mpanjaka non tonga ny maraina natsoa ny Yamana inona ny soa atao amin'ny olana nisy soa mpanjaka. Mba azona tsaina hoe misy mpanjaka maka conseil mihitsy mba hamalina soa zay nanisy soa azy. Olo olo anankiray izay ny tantara rehefa tao anatin'izao fotoam-pasahiranana izao misy fotoana zay tena fa tsisy fola-tsoa mihitsy nanomanina ary tsisy fa nisy vazaha zay ozy izy tonga dia ty Antananarivo tamin'ny fotoan'andro dia izany no nisy fotoana nitondra azy nikarakara azy dia niatso atampoka io vazaha io hoe manahoana nareo any dia salama nanananana dia nandefasa vola be mihitsy zay ozy satria izy misaotra betsaka tamin'ny fikarakaranao fony tamin'ny Madagasikara nanananana be da be hitanao mety tsy niteny taminao ny olona nasianao soa fa mety nijery fotsiny izy ny zavatra nataonao dia tsy nanisy commentaire fa faly misaotra betsaka fa za mihiny fa mity herinandro ty izy fony olona maro kitian'Andriamanitra any ambadika atsiaro reo soa zay nataonao ka amaly anao mihoatra no zay averinao sy angatahanao ka mindry anao hiala amin'io toerana misy anao io ho amin'ny toeran'ny olona ambony dia ho tapitra eto amin'izay ny fijononao amin'io teboka anankiray satria mahatsiaro anao sy ny soa nataonao Andriamanitra. Raha isika iza tsy manadino ny soa ataon'ny olona amintsika nahoan'Andriamanitra no manadino. Raha isika raha ampianariny mba hatsiaro ny soa zay nataony hafa tamintsika nahoana izy zay mampianatra antsika ny soa olona no hanadino zay manome amanitra ozy izy dia mampisambotra any Jehovah no zany tadidin'Andriamanitra iny ary androany ny tompo dia milaza fa mahatsiaro reo soa nataonao izy hikitika olona maro Andriamanitra hatramin'izay tsy neritreretinao mihitsy anisy soa sy hanampy anao dia hifaly amin'ny fitahin'ny tompo ianao. Fa dia mifarany dia hijanona Andriamanitra dia hatsiaro ny teniny zay nyteneny taminao ka natateraka azy fangana. Jeremia toko voalohany ka ny andiny faraka ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo. Jeremia toko voalohany
ka ny andiny ny fariky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo io zay ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry Jeremia ino zao hitanao zao ary hoy izao ratsan-kazo mahatsiaro no hitako dia hoy Jehovah tamiko marina ny ahitanao azy fa mahatsiaro aho mba hatateraka ny teniko inona ny hitanao androany problemanao ve ny diso mivandravandra loatra eo anatrehanao sa manomboka hitanao amin'izay anatonao any Andriamanitra mahatsiaro anao mety eza nomboka hita fa mahatsiaro anao manokana Andriamanitra dia teny aminao ny tompo hoe marina ny ahitanao azy marina le hitanao anatinao any marina tsara ny fijerinao zao fozy Andriamanitra hoe mahatsiaro aho ahatateraka ny teniko zao teny zao voalohany indrindra sy ireo zay efa niteneniny taminao mety nisy fotoana anao taminao nifindra hatramin'ny voalohany dia nahazo teny so misy fotoana tamin'ny vao nifindra taty Antananarivo voalohany efa adi-tsaina be mihitsy verina Antananarivo hoe sa tsy verina anareo zay mety ihainao ty toroteniko ty na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na amin'ny radio misy fotoana mety nanapa-kevitra hoe aty andafy ve tena tokony hisy na ty amin'ny province aty mihitsy ve satria mandalo olana ianao dia ilay mpanahy eritreritra hoe eto ve ny tena izy nefa ianao tamin'ny tonga tany nahazo teny nefa ianao tamin'ny tonga taty nahazo teny taminao mifindra fiangonana tato amin'ny saina nahazo teny na dia mety nanaraka ny olo tianao aza natongavanao tsy haiko fa nahazo teny Andriamanitra androany mahatsiaro ireo teny nambarany ianao dika za zany tsy mila anao mampatsiaro Andriamanitra fa izy no miteny hoe tsaroko amin'izay ny teniko rehetra dia ho tanterahako anao halleloia Andriamanitra tompoko tsy mba tsy marina ka hanadino dikan'izay isain'Andriamanitra ho tsy fahamarinana ny fanadinoana injustice nefa ny seza fiandran'Andriamanitra dia miorina amin'ny fahamarinana sy ny rary ny arinitsany noho izany raha toy izy ka tsy miorina amin'ny fahamarinana dia kontony miongana izy tsy noho izay kely nataonao na tonga azy iongana fo izay atsiaro ny teniko ahako ka hatateraka azy tiakanao androany raha hivavaka isika dia hivavaka amin'ny fotsika rehetra hoe Andriamanitra araka izany teninao zany tsarovy ty mpanomponao ty tsy ireo teboka 10 ireo ihany no hita ao anaty baiboly ny amin'ny fahatserovan'Andriamanitra fa nisy fotoana koa aza Ezekia narary mafy ary niran'Andriamanitra mihitsy Isaia ny teny taminy hoe lazao azy fa tsy hidiny eo ambony farafara toriny zay makararazy io izy fa eo izy no faty dia nangataka famantarana izy talohan'izay moa zany dia nivavaka izy nitomany zao ny teniny mba tsarovy sy nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahitsin'ny foko rehetra zany hoe mba nisy fotoana koa izy mba nandeha mahitsy na dia nisy fotoana azy izy nanao adaladala dia izy hoe aza ny adalako ny tsarovanao fa tsarovy le nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahitsiny dia satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka manadino dia niteny indray Isaia tena tsy nentindray iny fa ndananao verina lazao azy fahampiana 12 taona ny androny Isaia tsy nahaino izay vavaka Ezekia sady tsy nalala hoe fa maninona ny ova ny hevitr'Andriamanitra fa ny minitra Andriamanitra mahatsiaro na dia efa fahafatesana aza ny eo anoloanao mitombo indray ny isan'ny andronao tiakanao hitsangana dia hivavaka isika fahitin'ny tompo hatsiaro anao manokana raha misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny menao anay ty amin'ity androany ty fianao milaza fa mahatsiaro ny fanatitra ianao reo sakrifisy reo fanatitra hitanao ny tao am-ponay fony izay nanome an'izany hitanao ny tany anatinay sy ny motivation anay fony izay namafy tsisy ny afina taminao zany ny fiaretana rehetra ny fitiavana rehetra sanatria mahavidy ny famonjeny nataonao zany
fa ianao ihany no miteny androany fa matsiaro ny fanatitray sy ny fanomezanay ianao kanefa niriny fonay atateraka ny fisainana rehetra tompo arak'izany teninao zany amarino amin'ny rehetra ny teninao tanterao amin'ny rehetra ary zany androany amin'ity herinanyity hatramin'ny faranyity volanyity meo anay ny ahita fa ianao mahatsiaro fa tsy mba manadino meo anay ny ahita ny fataterazany zavatra zany tokoa arak'izay lazainao tanterao amin'ny rehetra zay tao am-pony fonizina anao sakrifisy tanterao amin'ny rehetra zay tao an-tsainy fonizina mafy sy nanome tsarovy zany ka tanterao aminy tsarovy zany ka efa ao aminy aoka ianao androany atonga famonjena ho azy avy amin'ny fitoerana masina dia ifaly amin'ny famonjenao zay iravoravo zay kananatra ny anaranao noho ny amin'ny famonjena zay ataonao noho ny amin'ny fiasanao satria manana tanteraka ny zavatra nangatahany rehetra ianao androany tsarovy ny asa tsara zay nataony rehetra ny fampony ny fiaretany tompo na ny ampiasana na ty ampiangonana na ny atokantrano na eo amin'ny fianakaviana tsarovy ireo asa tsara zay nataony tsarovy zany Andriamanitra fa ianao tsy mba tsy marina ianao ka hanadino tsarovy zany ka tanterao amin'ny tsirairay avy tsarovy zany arao ka hitranga amin'ny tsirairay avy le valipiti avy aminao le fakasitrahana avy aminao le fanandratana avy aminao tompo zay mino fa ho lehibe lavitra noho ny vitan'ny olona no ataonao fa raha ny olona zay mahavita manome vola be mahavita manome fisandratana mahavita manome trano mihitsy azy mahavita manome fiara mihitsy azy mahavita mitondra olona makany am-pitana masina ka manome azy stabilité amin'ny fiainana manao ana lavitra ianao mino fa vanim-potoana ny fahitam-pity zao ahitana ny fahatsaranao ahitana ny manifestation reo zavatra zay tsaronao ka hovalianao dia ny asa tsara zay nataony tsaray avy misaotra indrindra dorkasy ary Andriamanitra efa maty mihitsy fa ny olona no nitana taminao no ny amin'ireo asa tsara zay nataony dia novelominao ndray izy satria be loatra ny soa zay nataony tsarovokoa ny asa zay nataony tsaray avy ary na misy zavatra efa maty ary amin'ny fiainana na arabola na ara-pitiavana na amin'ny fianarana amin'izay mety sehatra hafa androany tahaka ny dorkasy velomindray zany Andriamanitra velomindray zany fanahy masonao mesandro aby tsarovy zany dia tahiny vahoakanao aoka se manifeste ny valimbavaka avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsarovy ny soa zay nataony tamin'ny afo na tamin'ny mpanjaka na tamin'ny mpanomponao na tamin'ny olon-tsotra na tamin'ny fianakaviana na tamin'ny mandry fa ianao zay mameo amalahelo dia mampisambotra ny Jehovah aoka tia ny fotoana anoneranao an'izany aoka tia ny herinandro aoka tia ny volana ahitana rehetra ny fahatsaranao tsy niezaka intsony no mikontento tsy izay mbola ho ataonay fa le efa nataonay le hitanao ary tsaronao tsarovy zany androany dia aoka hietsika ny tananao aoka hietsika ny fananao metse aminay tsaray avy metse fanay masonao angamba mety nihitany tsiraray avy hatramin'izay vao may azalatsy vao may ranomaso vao may fanoliany fa tsy mba nitan'ny olona mihitsy zay zavatra tanatin'ny fony fa ianao mahalala ity herinandro ty tompo mietsenao tsarovy zany ka mietsenao tsarovy ny teninao zay nomenao azy tsarovy ny asa soa zay nataony tsarovy zany ka hafaingandro accéléreo manifestation amin'ny fiainana tsirairay avy sotranao fa amarinao amin'ny rehetra ny teninao iso manifeste amin'ny rehetra ny valimbavaka ary tsisy na ray azy tsy ahita ny fataterahany enao mahatsiaro azy hanome azy zanaka tahaka ny anainao hanome azy fisandratana tompo tahaka Mordekay ianao anisy soa azy ianao Andriamanitra ampitombony androny tahaka ny Ezeka mpanjaka ianao iaccéléré ny teniny tahaka nataonao tamin'ny Davida sy Solomona fa namasonao misaotra fa hitranga aminay tsirairay avy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisinay sady ny valimbavaka isorana anao sady zany makasiraka mahatsiaro anay makasiraka mahatsiaro ny soa nataonay marina loatra fa tsy be lavitra no zay vitan'i Jesosy zany tsy be lavitra no ny raha zay narotsakao sy ny famonjena nataonao fa makasitraka mahatsiaro anay makasitraka mahatsiaro ny voadinay makasitraka mahatsiaro ny fanatray makasitraka mahatsiaro tompo ny soa nataonay sy ny asa makasitraka mahatsiaro indrindrindrina ny teninao ka manevy zany amin'ny fiainanay inona moa izay tokony hatsiarovanao anay na inona moa nataonay ka tokony ho tsarovanao fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao tsy mba tsy marina tokoa raha ianao
misaotra ny amin'ny asanao, misaotra ny amin'ny valimbavaka, misaotra ny amin'ny fanasitanana, misaotra ny amin'ny fanafahana, misaotra fa lehibe lavitra ny herinao izay etsika manomboka eto, no ny asan'ny demony, no ny blokazy ny fahavahana, no ny fanaratsian'ny olona, no sakatsakana vitsy avahana. Fa rehefa ianao no miasa satria ianao no mahatsiaro dia tsisy asakana anao. Makasitraka sady fanamasina, voninahitra ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Alleluia. Anao fanatitra fahatelo isika. Ino tsara raha anao fanatitra isika, itsika tsy manao fanatitra ho karaha mampitoroteny, sady tsy manao fanatitra ho solona vidibidirana, sady tsy manao fanatitra satria adidy atao am-piangonana. Fa matoa tsika manome dia noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ohatra zay mamafy tehijinzy, fa tsy mameme fotsiny amin'izao tahaka ny olona sanatria manipy eny varavarankely ho ny fitenena an'izay, fa mametsika noho ny amin'ny teniny. Fa leo ady izany samarina, noho ny amin'izay teniny androan'izay no tiako hamafazanao, mamafaza connecteo ny voanao avy amin'izay teny izay, connecteo a ny voafafinao avy amin'izay teny izay. Fa Andriamanitra atsiaro anao manokana, rehefa tonga ny trano ianao dia tahaka ny ana atsiaro anao Andriamanitra ka nome anao ilay tediavinao. Reto ny laharan-tarobia azonao andefasana ny fanomezanao, na fanatitra io, na ny ampafolo-karenanao io, na ny voadinao io, sy izay fanomezana manokana tianao omen'Andriamanitra. Misy laharan-tarobia anankiefatra reto dia azonao raisina tsoratra tsara mazava. 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 034 85 604 04. Raha RTL indray izy dia 033 02 092 30 033 02 092 30. Raha ny Orange indray dia ny 032 97 096 84. Averiko fantroany 032 97 096 84. Afaka mandefa ny fanatrana ny fanomezanao ianao ao anatin'izany. Raha sendra sanatria ka hoe misy miteny mantso hoe zay rehefa mandefa dia bloqué foana hoe mbola afaka adiny efatra hono vao afaka mandefa ianao, sy tahaka an'izany. Raisao tsoratra le numéro dia rehefa malalaka dia afaka mandefa indray ianao na androany na andrapitso fa azazonina ny voanao fa afafazo fa raha tsy mamafy tsika tsy afaka hijinja. Mahatoky Andriamanitra azelazain'Andriamanitra dia hainy atao. Misaora ny tompo orifo iderany anarany giranony talo orifo iderany anarany. Misaora ny tompo, misaora ny tompo orifo iderany anarany giranony talo orifo iderany anarany. Avetsika farany misaora ny tompo. Halleluja. Misaora ny tompo orifo iderany anarany giranony talo orifo iderany anarany
Halleluja. Filazana moa dia efa entsika teo ihany fa ho anareo zay mety miandry isanandro mahafinaritra ka tsy mahalala ny filazana dia tsy misy isanandro mahafinaritra amidy aloha amin'ity volanyity ihany fa nanapa-kevitra ako anisy soa anao dia mba ho tsara ho fanotombo dia le izy a ohatr'izao le izy tsy boky zany no zarainy fa miheno tsara fa ianao le boky le elektronika le izy zany hoe ho anareo manina telefona na finday na tablety na ordinateur a dia afaka mamaky alizo na telefona pasoratikele tsy amin'ny écran etsy ange miditra amin'ny site web ianao le im isanandro mahafinaritra ny dikany im point shine church point org dia miditra anatin'ny site web io anao io site web atsika dia mahita ianao hoe isanandro mahafinaritra na amin'ny telefona na amin'ny tablety na amin'ny ordinateur nijerenao azy dia mameno anao hoe anarana numéro telefona dia fanomezana dia zay fanomezana fonao na ry azato ary ny fonao tsisy problème mihitsy na ronjato na arivo ariary na misy moa mahame dia 10,000 me mihoatra ny vidindray misaotra petsaka misy ary mahame 10,000 ariary mihitsy misaotra be misy mahame ronjato telonjato tsisy olana satria le izy fanomezana zay fonao fotsiny io ndray zany entina mpandrosoana ny asy dia tompoko zany mba hatsiaro anao amen le izy tsy vidiny akory fa zay fonao anaovana ny asy andriamanitra tsy mba tsy marina kanadina dia rehefa aveo amin'izay le izy téléchargenao dia afaka vorainao anaty telefona le isan'ny mahafinaritra volana mai volana juin volana juillet volana août ao daholy dia afaka amaky anao hatramin'ny farany volana ihany io fanomezana io tonga amin'ny farany volana dia tapitra io dia bloqué ho azy daholy izy rehetra noho izany ararotiny fotoana ho anareo zay tsy manana telefona tablety na ordinateur ahafahana mamaky dia tsotra teneno zanakao na misy olona dia irao makeny amin'ny cyber café le hitanareo le misy internet reny dia eny a dia ao ianao rehefa aveo manao an'le izy raha sendratsaina o dia asevatory le olona ao amin'ny cyber café ty hoe le site dia miditra ao anatin'io zavatra io dia rehefa aveo amin'izay a dia azonao imprimena dia azonao vakina amin'ny taratasy amin'izay any an-trano aotsika ve le izy dia amin'izay anao manana n'izy rehetrarehetra amen dia tahak'izay le izy zay angamba dia aloha napa-kevitra fanondroany misy ambo vitsivitsy ny isanandro mahafinaritra volana juin volana mai volana juillet ka raha mbola tsy many ianao dia makanesany amin'ny borao tsy maninona mena anao fatiantoka fanomezana arivo ariary tsy zany masokarenana natotana io a tsy izany satria na ny fonao ny couleur iny fotsiny aza le ambadika sy ambadika iny dia efa mihoatra anao zany fa omenanao fatiantoka satria te hanisy soanao zay ka raha sendra tsy nahavidy anao tamin'ile fotoanandro mai juin juillet na makany amin'ny borao ary io hatramin'ny faravolana ihany koa tapitra zay a dia tapitra amin'ny fanomezana na soanao ve ny androany hitsagna antsika marana fotoana tsy misy volana olo taratasy a fa ny mai juin a fa soanao manantena volana olo tompo misaotra satria tianay loatra ianao afaka milaza mihitsy zay hoe tsisy tianay mihoatra anao ianao tsara aminay loatra ianao andriamanitra misaotra fa tena tsara ianao andriamanitra tsofokiranao amin'ny aran'i jesosy tahaky izay nataony tamin'ny ana rehefa tonga hatrany an-trano izy dia natsiaro azy andriamanitra dia name azy zanaka le nataony foana nataony hatramin'izay fa tsy nahita vokatra izy fa tamin'io ndray mandeha io nanao le nataony izy fa nisy fihavana satria natsiaro azy andriamanitra andeha koa ianao hiasy na hianatra le mety fanaonao isanandro le tokony atao ihany ny ataonao fa amin'ity ndray mandeha ty satria atsara anao andriamanitra dia hita vokatra extraordinaire ianao atsarotro ny fahafatesana ny faharavana ny fandringanana tahaka ny tsarany zany tamin'ny fiainan'ny Ezekia fampitombo ny taonanao andriamanitra
ampitombo ny fitahinanao andriamanitra ampitombo ny fahitapity andriamanitra tsofikranao amin'ny aran'i jesosy tahaka ny mordekay reo olona nasianao soa rehetra na ambony na tsotra na iza na izy okitian'andriamanitra ny fonzy dia ary azakazaka izy rehetra isesy akjanona anisy soanao eny tompo atsiaro rehetrarehetra nataonao voninahitry ny anarany hatramin'ny ranomasonao sy ny fanaditrao karaha ny olombelona aza mahavita manome trano manome fiara manome vola manome asa no ny fahatsiarovana ny soanao ataonao mihoatra no zany no ataon'andriamanitra ao anao androany sy amin'ity herinandro ity amin'ity volany ity dia hifaly hitan'ny fahatsaran'andriamanitra anao hiaro anao andriamanitra ary tsy avela nisy loza hitranga aminao ary anome anao fiadanana amin'ny anarany ray sy ny zanaka ry fanamasina sika rehetra anao hoe amen zay fotoana antsika tombo fahasoavana